Tonga eto amin'ny fandarana mahery indray ianao tokolasy tovovavy amin'ity aliny alahady faha 10 ny volana septambra ity mananatra ny araba ary dia faly manasanao anaraka ny fandarantsika ary hatramin'ny faran'ny tontolon'ny baolina kitra ny baolina lavalava ny azakazaka fiarakidianko ho resantsika androany. Marabanao mbola dia miaraba ihany koa antsika rehetra apity fanatanjahantena araka ny namarana manao mbola tiana teo dia taranja baolina lavalava no resantsika misimisy amin'ity ariva ity fedina ny tompon-dakan'ny ligina Lamanga eo amin'ny andro fahafolo ka isan'ny lalao tena andrasany maro mbola tamin'ity androany ity dia ny fiaonana teo amin'ny Cheminot sy ny Tambanosobe. Nivokana andresy moa tamin'ny isa 1 ny ekipan'ny Besetroka tamin'izay lalao izay. Dia rahantsika ary ny famotinana ny lalao. Noporofon'ny Cheminot nanoloana ny Tambanosobe fa afaka milahatra tsara amin'ireo ekipa goavana eto Analamanga ny Besetroka. Resin'ny Cheminot tamin'ny isa 29 ny tanora Nosbe milalao io tolakandro io teny Mikanjamaki Andotapenaka. Raha nery dalao tamin'ny ankapobeny dia hita ho niady tsara ny lalao ny Rotota. Hain'ny Cheminot ny lalao tao anaty eva nanoloana ny Tam izay tompony izany lalao ao anaty eva izany. Teo amin'ny fizara-potoana voalohany dia elanelanisa tokana no nampisaraka ny Rotota 12 izay nitarika ny Tambanosobe. Teo amin'ny fidirana faharoa dia niamafy niady tao anaty eva saingy hita ho nanatompo kosa ny Cheminot tany amin'ny 3 quart. Teo amin'ny 12 minitra ny fidirana faharoa dia mbola nitarika tamin'ny isa 17 ny Tam. Taorian'izay dia totoafo ny fanafian'ny Besetroka nahitam-bokany izany ho andry Deka sy Rosolobe. Ny Tam kosa tetsekilan'izay niary tena fotsiny sisa ary tsy nentina tafiditra baolina intsony. Voaka mpandresy izany ny Cheminot tamin'ity fiaonana ity.